Siketeka ho an'Andriamanitra ataoko tena mirefidrefitra ny tiako ao ho an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no iarahbako anareo ianareo izay tonga ato amin'ity efitrano malalaka toerana natokantsika mba anaovana fitoam-pivavahana ity ary amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa ny iarahbako anareo izay any atokantrano any manaraka an'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube. Hoy aho aminareo fiadanana ne ho aminareo rehetra tompoko. Fiadanana ne ho aminareo rehetra tompoko. Fisoratsika n'Andriamanitra satria azo antoka fa ho arak'izany no ataony dia andao hiteka mafy isika. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady izany ve? Halleluja! Ivavaka aritsika tompoko ametraka ny fitoam-pivavahana izay tanterantsika amin'izao ora izao mba ho tain'Andriamanitra. Misaotra anao zahay ry tombotsy to, ry Andriamanitra mahery, ry Andriamanitra magaga. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay ka namonjy fanahinay ianao ary mbola manarika an'izao fitoam-pivavahana karakaraina izao ho fanompona anao. Mino zahay fa androany dia asa eto anao anasitrana ny marary, anafaka ny voafatotra, hitondra fitahiana lehibe ary tsy ny olona izay manotrona izao fitoam-pivavahana izao ihany no atsapy izany fa ireo namanay any atokantrano any dia hitany herin'Andriamanitra ny asany izy. Omenanao Andriamanitra sy to ny tera sy ny haja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Matoko isika fa aneo ny voninahiny eto ny tompo androany. Tsy amena mafy be ve? Andao aritsika anoy an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny hira anankitelo izay any an-tanany reto namantsika reto antsika. Dia izao zany ao anatin'ilay fotoana nipotsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira dia ny tsara indrindra ianao mandray anjara araka ilay fanentanana mihitsy no ataonao. Amen. Matoky eo fa ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Andao ary raisitsika amin'ny tefatanana ny mpitarika amin'izao fotoana izao. Alleluia! Teraina ny tompo fiadanana ny ho antsika rehetra tonga manatrika eto amin'izao fotoana izao. Matoka fa miaraka amintsika eto ny tompo teto izy nanomboka tamin'ny maraina hatramin'izao fotoana izao ary ho amin'ny fotoana manaraka eo ihany koa. Matoka ihany koa anefa ny fahatsontonga eo ianao hipetraka eo amin'ny seza io fotsiny fa andray ny anjaranao ary ny zavatra tena mahafinaritra fony ianao mbola niala tany atokantrano dia efa napetrany teo ny anjaranao ary eo ny tena tiako anentanana antsika hoe rombay rehefa mpanompon'Andriamanitra amin'ny teny hoe mandrosoa ety aloha fa efa napetraka eny ilay anjaranao dia tena makatoava oka tena atoky ianao manasanao ary hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Andaontsika androany azo atao ampy antsika tsony hoe ampy fotsiny na voavonjy fa tena petrako eo amin'ny fiainako izy tomba abidy mandrakariva ny antom-pisian'i Jesosy eo amin'ny fiainako. Alleluia! Aiza moa Jesosy amin'izao fotoana izao? Eto izy ao anatinao, ao anatinao, ao anatiko, ao anatintsika tsirairay avy eto. Alleluia! Alleluia! Zavatra anankiray nefa indraindray mety varimbarinitsika ary voalaza efa tany anaty tantaran'ny Baiboly koa raha ny maneho fa indraindray variana. Teneno namanao akaikinao alohantsika tsy ho varimbariana hoe. Satria nahoana sy tombokely ity tanàna anankiray ity tahaka an'izany nahazo mpianatra rehefa niaraka tamin'i Jesosy teny an-tsambokely. Lamindamy mateny dia lamindamy mateny dia ohatrany hoe adino. Jesosy ara natory dia naverany zareo natory. Fa andao tena apetratsika sogaditsika mihitsy hoe fiainako dia fiainana misy an'i Jesosy ka mila sandratro sy indraindraiko mandrakarivo Jesosy eo amin'ny fiainako. Ary raha mety mihitsy ara dia andao vatantsika miteny gasy mihitsy hoe dondomiko foana Jesosy fa eo amin'ny fiainako izy. Sa tsy izany ve? Satria rehefa natory Jesosy dia naverany zareo teny dia niompany teny tafiodritra teny farany be nakaiza ny finoanareo Jesosy eo androany andaontsika nandratra an'i Jesosy ary tsy eto ihany
fa naizanaiza misy anao za zao teneniko anao maly ko rehefa ndravavinareo répétition tentsika dia tratran'olona ny tenindrery za tsy ny tenindrery fa napetrako ny resaka tamin'i Jesosy tompo aiza ny andehako dia tratrany any teny an'izay dia hoe tratrany tenindrery za tsy ny tenindrery fa misy namako atao anatiko eto akaikiko eo alohako ao arinako manodidina afatanana mafy ho an'i Jesosy satria ianao koa manana an'izany eto ianao koa manana an'izany eto satria ao anatinao Jesosy dia ny zavatra tiako ampitaina aminao androany dia tsara raha tena hoe manandratra amin'ny fonao rehetra anao zao tsika rehefa aveo hoe Jesosy irinay ny isandratanao tsy eto amin'ity fotoan'ity antsika nanao hoe irinay ny isandratanao fa amin'ny fiainanao rehetra mihitsy irio hoe isandatra eo amin'ny fiainanao Jesosy fa rehefa misandatra Jesosy mihetry ny fahavalo miala teo akaikinao zany satria misandatra Jesosy asandrato ny tananao dia hofafaiman Jesosy dia teneny Jesosy hoe za mihitsy eny Jesosy ny akamamiko le miaraka aminao satria tena tsy mandawa mihitsy ianao ary androany Jesosy dia tena irinay ny isandratanao eto amin'ity toerana ity androany Jesosy dia tena misaotra anao ary andao tsika kopino mahasonofinao amin'izao fotoana izao ndao hisaotra ny amin'ny antom-pisiany Jesosy eo amin'ny fiainantsika satria tsika dia eo amintsika izy ary isika ihany koa dia mino fa eo amintsika izy andao hisaotra amin'izao fotoana izao sady hofafay ny tananao dia samy misaotra fa mbola manamafy ny fitehirizana anao eo amin'ny famonjeny Jesosy amin'izao fotoana izao makasitraka Jesosy eo makasitraka fanamasina makasitraka Jesosy eo ray masina tsara indrindra ilay avy indrindra tsy izy azoarina aminao Jesosy eto ianao matoky ny fanatrianao izay fa misaritra mira fitenana izay ataona eto ianao alleluia 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 adoroy ny zavatra rehetra fa onka tena hianatrika eto amin'izay ianao deo tsika hifarimina nadratra ny letady atsika ndao tsika hifarimina nadratra ny Andriamanitra mahery alleluia 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 tonga eto aho hisaotranao tonga eto aho hideranao tonga eto aho hideranao tonga eto aho hiomby anao tonga eto aho hiomby anao tonga eto aho hitsaoka anao tonga eto aho hitsaoka anao Jesosy kiafatanana mafy be ho an'i Jesosy kiandaontsika iorakora-pifaliana be ho an'i Jesosy satria eto izy ary andaontsika amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny hira milasika hoe tena tianay ny isandratanao Jesosy eo andaontsika rahantsika tiaka ambony ho an'i Jesosy Irinai Jesosy sandratra faneva uiterantany iekiny uluje
Iaiky olon-drehetra fa isy feriandro lalana makany danitra dia irinay irinay Jesosy isandratra dia irinay Jesosy sy miantony dianay sy miantony dianay mampavoky anarana fiadina mahery mivavaka dimanda satana irinay Jesosy isandratra irinay Jesosy isandratra faneva hoitenantany iaiky ny olon-drehetra fa izy renianlalana irinay Jesosy isandratra faneva hoitenantany iaiky ny olon-drehetra fa izy volana dia irinay irinay Jesosy isandratra dia irinay Jesosy isandratra dia hitanay Jesosy isandratra hitanay Jesosy isandratra dia irinay Jesosy isandratra dia irinay Jesosy isandratra dia hitanay asiono ancora pipadina miaraka tega mati halleluja ho hitanao tokoa ny fisandratsany Jesosy androany tsy maintsy misandratra Jesosy androany tia indray le akaikinao alao tena mafisitsika mihitsy hoe tsy maintsy misandratra Jesosy androany hoe tsy ataotsika hirahira fotsiny ty fa tena hisandratra eto izy ndaora mbola tio izy tsika ni fiangiananao no mahary trotony ny fiandrananao no avy indrindra ni fiangiananao no avy ny fiandrananao no tsara indrindra ny fiandrananao no mahary trotony no mahary trotony nao asandratsika andanatsika Isandratra tumbuo Isandratra minha budijana asabato bunyan tanatsika Isandratra tumbuo Isandratra minha budijana alamaritsika
Misandrata, misandrata tubuh, misandrata menyambut bencana. Oh, misandrata ianao Jesús. Misandrata, misandrata tubuh, misandrata menyambut bencana. Asandrata bunan ang tanantsika. Asandrata puno Jesus. Misandrata tubuh, misandrata menyambut. Tena tinay Jesus misandrata no. Tena tinay Jesus misandrata no itong titiri. Misandrata tubuh, misandrata menyambut bencana. Sigareja bulanada jasi. Misandrata tubuh, misandrata menyambut bencana. Asandrata yan Jesus. Misandrata, misandrata tubuh, misandrata menyambut bencana. Tuisigangan sa paratatanan sa dona tutanana. Kabula pa kang tigin o gantantig. Fanadratanan Jesus. Halleluja! Tsy vatsapanao mahafinaritra ve zany hoe manandratra an Jesosy zany. Halleluja! Zavatra mety tsy fantatsika fa miasa maginao Jesosy. Izy ny asandratra hoe eto amin'ity toerana ity. Fa ny ambadika izy efa manao zavatra. Ary tena ho tsapanao zany androany. Ndao nandrata ny tanantsika isika. Jesosy resao mihitsy Jesosy amin'izao fotoan'izao. Manomboka eto ianao dia efa anome tombabidy ny amin'ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Tsy avelanao torotoro tahaka nataon'ny mpianatra tsony izy. Fa tena ho asandratra foana n'aiza n'aiza misy ianao. Amafiso an'i Jesosy zany androany. Ary tsy androany ihany no tsapanao fa eo Jesosy. Na hoe rehefa manan'olana ihany vao hitady ianao aiza ianao Jesosy. Fa andaontsika tena hamelanja ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Jesosy eo. Saotra makasitraka fa mbola nitahirizina tao amin'ny famonjena izay. Makasitraka fa mbola afaka manompo anao amin'ny alalany fitenana izay. Makasitraka fa mbola noho ny fitiavanao anay tena hatratra ity taona ity koa izay. Makasitraka Jesosy ary tena mendrika loatra ny sandratanao ity taona ity satria taranaka voatsotra an'izay. Makasitraka andao nofahofatananao an Jesosy tsika. Tena oka ianao tena tsapany amamin'izany fifandraisana amin'ny tombo izany amin'izao fotoan'izao fa eto izy. Alléluia, 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 alléluia. Makasitraka anao izay Jesosy, makasitraka anao izay, makasitraka Toba. Miankoiko natrehanao ary mbola hanandratra anao hatramin'izay Jesosy. Mbola hanandratra sy hanome voninahitra anao hatramin'izay. Alléluia, alléluia, alléluia. Makasitraka Jesosy, amen. Sotra Toba. Misandrata
miankohaka eo anatrianao tahaka an'izao fa izay dia nomena opportunité mbola afaka miankohaka eo anatrianao mbola afaka manandratra anao mbola afaka miankohaka eo anatrianao alleluia 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 menanao ny asa menanao ny asa menanao ny asa Jesosy alleluia makasitraka tompo saotra Jesosy eo makasitraka fanamasina alleluia asandrato amin'ny tompony tanatsika amin'izao fotoan'izao tompo misaotra anao tompo misandrata ny avidriana alleluia 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 mbola akpiany masonao dia apetrao ny fonao tananao aoka isika rehetra anatrika ny sedra fiandriana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia izao no iarantsika manao andeontsika hiaraka hivavaka isaotra an'Andriamanitra no ireo tsodrano sy ireo teny efa navototsy ny mpanompon'Andriamanitra izay marihana fa avy amin'Andriamanitra natao antsika rehefa mahay misaotra sy makasitraka mantsy anao dia ho ataon'Andriamanitra mahatsapa ny famarinana zany eo amin'ny fiainanao amin'ity taona diavintsika ity apetrao eo amin'ny fonao tananao dia andeo hivavaka sika rehetra samy mivavaka izy samy mivavaka izy halleluia 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 o ry lay Andriamanitra tsy to ry lay Andriamanitra lehibe sady mahagaga ry lay Andriamanitra mahay zavatra rehetra misaotra ny amin'ireo tsodrano sy ireo teny efa navotry ny mpanomponao ho anay amen mino zay fa ho toavinao izy reny ho tanteranao izy reny ary andray an'izany zahay fiangonana amin'izao taona 320 amin'ny 20 izao misaotra 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 Andriamanitra miaino ilay vany an-danitra ianao ary matateraka an'izany tokoa teo izany mivavaka ary raha mahatsapy anao fa misy fanengelelana ataony devoly ka matokanao ohatrany hoe mirorosana kely misalasala kely na matahotra
dia manao fa fifonana ary roaile devoly zay ao ambadika zany firorona saina na fisalasalana izany fa ny marina efa vonina be Andriamanitra anamarina andrenitsodrano sy reteny efa navotra ny mpanompon'Andriamanitra ireny. Miasa izy ka tsy misy masakana, metsika izy ka tsy misy matohitra. Zay mino dia andray, zay mino dia andray, zay mino dia andray marina tokoa. Halleluja, halleluja. Misaotra Andriamanitra, misaotra, 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 misaotra. Matoky anao zahay, matoky ny fiasanao zahay. Tsy andalo fotsiny ty taona diavina ity, fa tena aneo ny voninahitra sy ny Mandriamanitra anao eo amin'ny fiainanay mandrakariva ianao. Misaotra Tompo. Amen. Mankatoerana tompoko. Andaontsika iroso avy hatrany hitondra ny fanatitra, hitondra ny ampafolony zay efa nitahin'Andriamanitra antsika, hitondra zay efa nomantsika ho an'Andriamanitra. Ny teliko mandrakariva dia hoe mila manam-pinoana ianao rehefa mitondra ny ampafolony na mitondra fanatitra. Tsy maintsy mihinana fa misy Andriamanitra, tsy maintsy mihinana fa marina miteny aloka ny vavany Andriamanitra, tsy maintsy mihinanao fa raha makatoa dia hita ny herin'Andriamanitra miasa. Amen. Zay mihitsy ilay fiainana miaraka amin'io Andriamanitra io, tsy maintsy manam-pinoana ianao. Ka anao hira anankiray isika dia mahazo mandroso isika zay tondra ny ampahafolokarena, mandroso ety anoloana, dia avy eo androso ireo ray mpianakaviana anaty ny fanatitra zay eny atoerana, eny amintsika eny atoerana zany. Hira anankiray no ataontsika tompoko. Se sono favela e se não faz nada, é para saudade, é para saudade, é para saudade, é para saudade. Manu nerantani, não vou vitirar. Quase mandrake sai ou atanunia. É para saudade, 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 é para saudade. Intanto na tua vida, se sono navi, e se
no tompona fanjakany panja efa nasandratra izy efa nasandratra izy efa nasandratra izy efa nasandratra izy efa nasandratra efa nasandratra efa nasandratra nasandratra efa nasandratra izy efa nasandratra izy efa nasandratra izy efa nasandratra izy dia voalohany teny misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny fahasoavana sy ny fitainy manokana ka afaka manana tombontsoa lehibe miaraka manompo azy eto amin'ny toerana ity. Faharoa manarakaraka izany dia miaraba antsika rehetra natratra ny taona 2024. Mirary antsika mba ho tena ho tao pasoavana, ho tao pitahiana, ho tao pandresena, ho tao nazina ho antsika ny taona 2024. Ary eto ihany koa ny tenako dia mpanompon'Andriamanitra izay miaraka amintsika eto tompon'andraikitra mivantana voalohany indrindra amin'izao fiangonana refi izao ary mirary mba ho tain'ny tompo mandrakariva ny eny iray aman-drentsika lavandro iainana tain'ny tompo salama ary ty taona ity dia ho taona nandratan'Andriamanitra anazy eo amin'ny ministerany omban'Andriamanitra foana ary nitsodrano rehetra izay nataony tamintsika dia ho tanteraka Alleluia. Mirary ianao ankoa hoe nitsodrano rehetra izay fa napetraka Andriamanitra tao ambavan'ny mpanompony ka navototra tamintsika dia aza matahotra na misalasala fa raiso ampinoana hoe ho tanteraka aminao sy ny ankonanao zany ho marina aminao sy ny taranako rehetra ane zany izay mino rehetra dia anao menina mafy sady hitehaka. Halleluia. Dia misaotra ny tompo lehibe satria afaka mba hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto zany ny tenako amin'ity toandro ity inoko fa Andriamanitra ampiteny eto ary manana ny teny izay efa vaomanao antsika izy ambadiky ny afatra izay hoeto koa ny koa nefa dia mampiomana anao fa hivavaka isika eto. Ny vavaka ho ataontsika eto izao na inona mety mbola endrikendriky ny lasa tamin'ny 2022 tsy haiko aretina trosa olana tsy fahombiazana na inona mety napetraka ny 2022 dia zao tenako aminao efa 2023 zao efa zavatra vaovao mila iainanao zava-baovao mila iainanao noho izany ho ravaintsika amin'ny anaran'i Jesosy reo mbola endrika ny 2022 zay mbola manarakaraka anao tsy ho hitanao tsony zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Halleluia. Ka andaontsika tonga dia hivavaka avy hatrany ho an'ny tenin'Andriamanitra izay ho raisitsika amin'ity atoandro ity. Raha io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao ako mbola notahinao zahay afaka mbola miaraka manompo anao eto indray. Misaotra ihany koa satria ny rahanao sy ny tendrenao mba hisolo vavanao eto indray amin'izao fotoana izao. Hosoro ny vavako tendreny molotry fanamasina apetrao am-bavako ny teny mba ho teny arak'izay sitraponao no teny hoentiko eto amin'izao toerana izao sy ho an'ny olona rehetra izay manaraka anatin'ny Facebook. Amin'ny anaran'i Jesosy anokatra ny masom-pananay Andriamanitra ametraka ny teny rehetra homponay ianao tompo mba ho tonga teny velona misy fahefana toriteny misy osotra mba ho tonga haigna ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Fanahy masonao miasay ianao midiran-tsehatra ianao ao anatin'ny fotoana rehetra izay andrenesana ny teny. Androany ako dia mandidy ireo fe rehetra izay tsy avy amin'Andriamanitra dia hampanginina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Ny fisalasalana ny firorotsaina amin'ny anaran'i Jesosy miala
ny fanahy tsy mampifantoka anay, ny mandelingelina amin'ny sainanay rehetra, mangalatra ny fifatohany, dia miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Rehefa namanohatra ny famarinana ihany koa dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo manelingelina amin'ny fo sy ny fisainana. Tario zay fa namasina nana fifantohana tanteraka. Tario ny fonay sy ny fanahinay, ny fisainanay rehetra mba tena hisy fifantohana lalina ifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, tonoko zao toroteny zao fa toroteny misy hery, toroteny misy fahefana, toroteny misy ositra, toroteny misy fanambarana, mba hitondra aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Androany Tompo, takony izay mety maha-olombelona anay, fa aoka tena ianao ny sandratra, ianao no hitanay eto, ianao ny seho amin'kery, ianao ny seho amboninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, androany ahako dia samy manambara fa na iza iza tonga eto ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Hiteny aminay tsirana avy Andriamanitra, na ny tanora, na ankizy madinika, na ny olon-dehibe rehetra, dia samy andray teny avy amin'Andriamanitra izy. Ilaina ny fanambarana avy aminao Tompo, ilaina famarinany teninao, ilaina izany Tompo, ka miteneny ianao araka ny sitraponao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, sotra Tompo, amen. Eny ary Tompoko, sotra ny Tompo isika. Androany dia mitona antsika rehetra na ho anao izay manaraka ny toroteny amin'ny alalan'ny Facebook na YouTube, ho antsika rehetra ihany koa izay atao anatin'ny trano fivavahana, dia aoka tena angetaheta ianao fa hiteny aminao Andriamanitra androany. Ny matetika fiteniko amin'ny olona foana ty rehefa ndray toroteny dia hoe aoka tsy le olona mpitondra hafatra no hitanao, fa le Andriamanitra nampitondra ny hafatra. Raha tena le Andriamanitra nampitondra ny hafatra no tena tiana ho hita, ary tena maniry sy mangetaheta hitenenana ianao, dia inoko ry havana fa homamy aminao ny hafatra ampitondraina. Mahadiso hevitra ny olona maro mantsy dia izao, indraindray lay mpitondra hafatra foana ny jerevana, lay mpitondra hafatra foana no hitany, dia any ka tsy tena mangetaheta izy, ary tsy resy lahatra hoe Andriamanitra zany miteny amiko zany, fa mampiteny ny vavan'ny mpanompony fotsiny izy. Hitanao eo, ray andro ahy fanampianatra mony amin'ny mombany hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Misy fotoana ohatra, misy olona avy any ampitan-dranomasina, nandefa colis ho anao izy, dia misy hafatra ao anatiny ao, dia naterina facteur tao an-tranonareo le izy. Mety tsy haika facteur manahoana le facteur nitondra anazy tao, mety bakalikala ve, na mety manao satroka efa mitongilangilana ve, na tsy fantatro ny paozin'le izy tao, na ozy ianao efa radada be koa zany facteur zany fa mitongilana fotsiny izy ty. Tsy rarahanao ny paoziny, tsy rarahanao satrokany, tsy rarahanao ny fa tonga fotsiny dia zao ny teneniny, misy colis ho anao ty avy any an-dasy. Jerevanao mavesabesatra, tsy rarahanao ninona paozin'le mitondra an'iny ao, fa mifatatao dia zao ohatry ny ahoana ny ao anatin'ilay colis. Sa tsy mara zany, zay fanambarana ao anatiny ao no tediavinao, zay zavatra ao anatin'iny ny trandrahanao, ary tsy andro zay androkatra an'iny androany, mety efa mifony be impiry le izy, ahoana koa ry zany tsy mety hita mihitsy, efa maika hitany ao anatiny araka rovirovitina hoaingana ny foniny, satria tianao hitany ao anatiny. Androany ankeo miteny aminao, aoka tsy olona no hitanao eto, fa le Andriamanitra lehibe. Misy zavatra nomaninao anao androany, misy zavatra nomaninao anao androany, misy cadeau spécial avy any an-danitra omeny anao aty 2023 aty zany. Halleluja, amen na fe. Amin'ny anaran'i Jesosy aniraka ry anjely mpitondra an'ilay izy, aniraka anjely mpitondra zany eo aminao Andriamanitra, raisinao amin'ny anaran'i Jesosy zany zay manao amen na mafy. Halleluja, amen na fe. Ka dia zao ary hitondra hafatra fofoantsika ny tenako zany amin'ity androany ity. Pasteur zany sa facteur tsy haiko izay raisanao azy, fa zao fotsiny hitondra an'ilay izy ahako ho livrainay iny aminao eny. Mila mientanentana ianao androany, mila mientanentana ny fonao sy ny fanahinao, satria zava-dehibe nomeny ianao androany. Lohahevitra androany ary niara-tsika hoe iza moa Andriamanitra, iza Andriamanitra. Mila fantatrao zany amin'ny fiandohan'ny taona zao, mba hahafanao fikitra aminy amin'ny mandritry ny taona 324. Amen na ve? Iza moa Andriamanitra. Izay le lohahevitra ianarantsika androany. Vonina ve ianao? Vonina tsara ianao? Ka mino fahiten'ny Tompo ary. Ndao ary tsika maki tenin'Andriamanitra anankiray iray aloha, dia avy eo valiko izay lohahevitra ohatra amin'ny endrika fanontaniana izay. Apokalipsy 2:20,
andininy fatelo ambiny folo. Apokalipsy toko fatelo amby roapolo andininy fatelo ambiny folo. Apokalipsy 22:13. Zay zany no andeha hovakitsika aloha milohany afahako mamaly lay loha hevitra miendrika fanontaniana. Zao no vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Amen na fe. Io afatra lehibe zay nandriny fanan'Andriamanitra amin'ny apôstôly Jaona io no entiko androany mba hitondra ito aloha hevitra ity amintsika manao hoe iza moa Andriamanitra. Valy miary dia izao. Iza Andriamanitra? Le Andriamanitra dia izao. Izy le Andriamanitra namorona sy nahariny zavatra rehetra. Ary izy ihany koa le Andriamanitra nampisy ny hita maso, ny tsy hita maso, na ny any ambanin'ny tany, na ny eto ambonin'ny tany, na ny any an-danitra. Izy ihany koa dia antsoiny Baiboly manao hoe izy lo Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompo. Le Andriamanitra izy adray ary mandrakizay mandrakizay. Izy le Andriamanitra natao hotom-pony sy Andriamanitra natao hiankohofany zavatra rehetra. Zay zany io Andriamanitra io. Mila fantatro ny maizy azy an'Andriamanitra androany. Raha tianao afaka hifikitra amin'Andriamanitra, raha tianao no afaka hietehitra amin'Andriamanitra, raha tianao akeo afaka anatena an'Andriamanitra manoloana andreo tranga misy amin'ny fiainanao, fantaro izy aloha izy. Matetika fiteny malagasy ity dia manao hoe tsy azo atao ny mietehitra amin'ny hazo inona? Hazo boboka. Ao ve zany? Aza mba mietehitra amin'ny inona hony? Amin'ny hazo boboka. Izany hoe mialohan'ny ahafahanao tena mifikitra amin'ilay hazo, mialohan'ny ahafahanao tena hoe miakatra amin'ilay hazo, mialohan'ny atenanao fa afaka hiakaranao ilay hazo. Jereo voaloha sao dia boboka zany ka hirodana ianao. Ohatr'izany koa ry havana amin'ity taona 2024 ity vao manitsaka amin'ny fiandohan'ny taontsika. Alahady fahatelo androany, hoy aminao androany, fantaro iza ny Andriamanitra ivavahanao. Fantaro iza le Andriamanitra tomponao. Manahoana ny heriny, manahoana ny zavatra vitany. Iza moa izy. Rehefa fantatrao momba an'Andriamanitra, hifikitra aminy ianao androany. Atoky azy ianao androany. Anatena ny heriny ianao androany. Ahita ny famonjena izay manao menina mafy. Halleluja! Amen na fe. Teboka faharoa, hoy ato hoe namaranako ilay teboka voalohany. Izy le Andriamanitra natao hotom-pona sy hivavahany nofo rehetra. Izy le Andriamanitra natao hotom-pona sy hivavahany nofo rehetra. Kanefa faharoa, tsy natao hotom-pona na hoe hivavahana fotsiny akory io Andriamanitra io, fa afaka miasa sy mandray an-tanana ny fiainan'ny olona rehetra izay manara-dia azy izy. Tsy Andriamanitra natao hivavahana fotsiny izy, tsy Andriamanitra natao hotom-pona fotsiny izy, fa anio dia ambarako aminao fa afaka mandray an-tanana ary afaka miasa mikery eo amin'ny fiainantsika rehetra izy. Noho izany, amin'ity taona 2024 ity dia mampanantenanao ako fa manomboka fiandohan'ity taona ity ka hatramin'ny fiafaran'ny taona dia hitohy asa, handray an-tanana, handray andraikitra, hitatehatra amin'ny fiainana izay manao menina mafy any Andriamanitra. Halleluja! Dia ny mahafinaritra dia ity. Andriamanitra raha nomboka tamin'ny fotoana ny andraisana tanana amin'ny fiainanao dia tsy mahay miabandona izany Andriamanitra. Ahoana moa ny andikana izany? Tsy mialan-dahara n'Andriamanitra. Zay. Tsy mahay mialan-dahara n'Andriamanitra hoe ohatra zanako atomboka aloha ity fa ny manaraka ianao hita eo ihany. Na hoe atomboka aloha ity fa ny manaraka ianao manao anazy. Fa rehefa Andriamanitra nanomboka nandray an-tanana hatramin'ny voalohany dia hatramin'ny farany izy eo any. Satria nahoana? Izy le Andriamanitra alfa sy Andriamanitra omega. Raha tsorina zany dia hoe izy le Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary izy manatanteraka hatramin'ny farany. Rehefa nandray an-tanana amin'ny fiainanao hatramin'ny voalohany Andriamanitra dia mandray an-tanana amin'ny fiainanao hatramin'ny farany. Halleluja! Amen na fe.
andao ary hojerivantsika kely mihina fefainareo ny alfa inona ary ny dikan'ny alfa e somary hojerivantsika izay ny alfa zany a raha ohatra ka ny baiboly jerevantsika dia hoe ny alfa dia fantatsika tsara fa fiandohana ny dikany na eo alohany ny alfa dia fiandohana ny dikany zao ny teneniko amintsika tadidio ty fa ny zavatra rehetra dia samy nanana ny fiandohany daholo averiko ny zavatra rehetra dia samy nanana ny fiandohany daholo tsy misy zavatra eto amin'ity fiainana ity ka tsy nisy ny andohany zany matoa nisy izy matoa nisy ny fiainana matoa nisy ny zavatra ray matoa nisy hitranga io tsy tonga ho azy io fa nisy ny atombohany tao ary nisy ny andohany daholo ka hoy amintsika nyeny fa na dia ny olona range te hipetraka ho alfa daholo eo amin'ny fiainana any ampianaranao misy te hipetraka ho alfa any ampiasananao te misy petraka alfa any amin'ny tanàna misy anao koa te hipetraka alfa eo alohanao daholo ny olona zany hoe tena tian'ny olona mihitsy ilona izy te ho alfa daholo ny olona eny hatra ty am-piangonana ary jesosy no alfa iza no alfa ty am-piangonana jesosy zay na tonga antsika ilay hira te hoe izy ny kapiteny dia izy ny momba antsika iombenombeny eo anatrehan'izany indrindra ry havana dia izao ekeko ny olona afaka te ho lohany amin'ny fiainanao afaka te hanapaka amin'ny fiainanao ny olona te hitondra amin'ny fiainanao foana e te hinanao te ho entina ary misy ary na dia ataoko hoe any amin'ny fiarahamonina misy efa manambady fa ozy ilay olona zay tamiko manahirana anaty nanambady ty pastera ny nanenenako mihitsy dia ozy ohatra ny hafahafa koa ianao maika ny nanambady avy eo manenina ny nanambady fa inona ny antony ohatra manambady fotsiny ny tena ry pastera fa ao atokantrano ange ka le rafozaka nye ny rôle le rafozaka iny no mitondra ny baolina le rafozaka no ohatra ny gideanay dia ozy avizay ny nataony ny farany fa ahoana koa ary zany ka le vadiko mihitsy ranga le ranganay no ohatra ny tsisy azo damosina ozy misy izy afaka kapokapohy ao hainao zany hoe nahatrany amin'ny olona manana tokantrano te miny misy te ho lohany eo amin'ny fiainanao ekeko afaka te ho lohany eo amin'ny fiainanao ny olona afaka mieritritra ho alfa eo amin'ny fiainanao ny olona fa tsy misy olona mahay mitondra makany amin'ny farany tsy ny olona ny tompony teny farany ireny tsy afaka hipetraka ao omega zany fa hoy aminao androany Andriamanitra irery ihany no afaka antsoina hoe izy sady alfa izy sady omega halleloja izy ihany le Andriamanitra le hoe fiandohana sady Andriamanitra ny fiafarana noho izany azy rehefa nanomboka nandray atanana amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny fiandohany ty taona ty dia tsy maintsy raisiny atanana hatramin'ny farany io tsy maintsy raisiny atanana hatramin'ny farany io fanontaniana petrako ary dia hoe inona ny olanao amin'izao fotoana inona ny olana natrehanao tamin'ny fiandohany ty taona ty inona ny zava-manahirana vaky ny lohanao izy ianao mitebitebo ny fonao izy ianao manahirana ny sainao mitranga misy mikorotana avy ny tokantranonao tsy milamina avy ny arabolanao ohatra ny vao be dia be so ny olona efa tsaiko tsony tsy voaisako vao 5 andro any 2023 mbola entsana angena nala 350 zany vonikaizy ny lasa fa olona zany ny teny tamiko zany ory pastera anahoana ny apokanyity dia fa hoana vao manomboka ndraiky dia enjany toy sa zany fanenjanenjana rangaho dia ohatsy zany ny ataon'ny olona dia hoy sa hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala mifanazy mienjana sahirana ozy ny sasany ohatsy ny hoendrana ty ozy ny sasany ara moa ny teny pastera ngambanao janvier mety 31 na 30 fotsiny fa ny janvier ngamba mety 60 any eritreritra ohatra lava ozy nataony fa samy teny aminao androany na manahoana sy manahoana ny andohan'ny taona dia samy teny aminao atsipazo amin'i Jesosy ny baolina fa raha vao rayany io raisiny hatramin'ny voaloha io ary ohatsy hatramin'ny farany halleloja mila tahinina le izy atsipy amin'i Jesosy ny baolina zay ndray zany mifanaontsika manomboka izao atsipiko amin'i Jesosy ny baolina sady manao fihetsika kely ianao raha mpanao ringby zany ianao dia ohatry ny 9 ianao
Tsainareo zany angambany. Demi zany ianao na te demi de mêlé ianao le kelikely le paka baolina fotsiny. Ny olona ry mitangorona daholo le 130 kilo 120 kilo reny. Tangorona fa reny tsisy mandray baolina reny. Mitangorona fotsiny eo izy anankivalo. Fa ianao le anankiray kelikely alainao baolina atsipinao amin'ny Jesosy amin'izay. Dia ianao io androany ninona ady, ninona olana, ninona zava-manahirana amin'ity 2023 ty atsipazo amin'ny Jesosy zany. Raisina hatramin'ny voaloha io ary ho tanterahana hatramin'ny farany. Halleluja! Amen. Lawa tsy asiana resaka rugby. Fa sao dia zao ke ty pasteur ity lohana rugby. Ka ny izany indrindra ry havana. Rehefa Jesosy nandray an-tanana amin'ny fiainanao hatramin'ny voalohany dia ho raisiny an-tanana hatramin'ny farany. Izay no mahatonga antsika nametraka fantany hoe iza izy. Iza Andriamanitra. Izy le afaka mandray an-tanana amin'ny fiainanao hatramin'ny voalohany ary ho raisiny hatramin'ny farany. Ekeko mety hisy olona afaka hianteherana fa voafetra ny vitany reny. Ekeko misy olona nampanantena omeko fo ianao amin'ity taona ity afaka manao hetsika ianao amin'ity taona ity fa mifono meny anao fa mifitohizany tsy fantany. Firy moa ireo olona nampanantena anao fa mety nandiso fanantenana. Firy ireo olona mba nanomboka nanome ihany fa avy eo nivadika izy taty ariana satria izy tsy afaka sady hoe ho alfa izy no tsy afaka ho omega. Fa ny Jesosy kosa manomboka fiandohana ka hatramin'ny farany eo akaikinao foana izy. Tsy aly eo izy ry havana. Ny izany zary dia izao no teneniko anao teboka fahatelo. Satria Jesosy andray an-tanana amin'ny fiainanao manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny fifarany ty taona ity. Izao voalaza ny Deutéronomie 2:12 ozy ny soratra masina. Deutéronomie 2:12. Dia ny tany izay tandreman'i Jehovahandriamanitra ao, ny mason'i Jehovahandriamanitra ao ozy dia mitsindro azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafaran'ny taona. Izany hoe fa mandinon'Andriamanitra eto mampanantena ary fiangonana. Satria nomen'Andriamanitra taona vaovao nao tsy ny olona rehetra afaka nanitraka 2023. Tsy ny olona rehetra nataon'Andriamanitra nahita nyity taona ity ary tsy ny olona rehetra natratra ny taona 2023. Fa miteny aminao kosa matoa ianao nataon'Andriamanitra natratra ny taona vaovao. Matoa antsika nomen'Andriamanitra ny taona vaovao. Dia mampanantena Andriamanitra fa manomboka ny fiandohan'ity taona ity ka hatrany amin'ny fiafaran'ny taona le alfa sy omega dia hitsinjo anao ny masony hitsinjo antsika ny masony hiara-dalana amintsika izy ary tsy hiala eo anilantsika mihitsy. Ohatry ny ahoana ary ny dika ilay hoe mitsinjo antsika izy. Ohatry ny ahoana zany manomboka any amin'le alfa ka hatrany amin'le omega izy dia hitsinjo antsika ny masony. Inona natao hoe mitsinjo antsika? Natao hoe mitsinjo antsika dia izao tsy hiala eo anilantsika mihitsiny. Anara-masony atsipiriam-piainantsika mihitsiny ary hikarakara antsika arak'izay mampety azy. Averiko tsara. Le atao hoe mitsinjo antsika izy dia tsy hiala eo akaikintsika mihitsy. Hikarakara antsika arak'izay mampety azy. Anara-maso antsika akaiky izy ry havana. Ny izany manana antoka amin'ity taona vaovao izay nomen'Andriamanitra anasy anao ty. Fa ho eo akaikintsika foan'Andriamanitra. Ozy ny taona, izao ny teny fanambarana omeny antsika amin'ity taona 2023 ty. Hitsinjo antsika ny mason'Andriamanitra. Hitsinjo antsika ny mason'Andriamanitra. Ary tantana antsika foana ny an-tanany. Halleluja! Amen ve? Ny izany azy teboka manaraka dia izao. Aza mirorosaina na manontany teny ianao hoe anahoana reny iseho na avoaka an'ity taona ity mandram-pahafarany indray. Na mety manontany teny ianao amin'izao fotoana izao hoe anahoana reny no aviko sy zavatra hitranga indray amin'ity taona ity. Mety ho tafita ve? Mety ho tafavoaka ve? Mety afaka aomby ve? Mety fampitaniana be dia be mety mipetraka ao anatinao amin'izao fotoana izao. Fa hoy aminao androany, izay natomboka niaraka tamin'i Jesosy dia afaka raisiny an-tanana hatramin'ny farany. Ka raha natomboka niaraka tamin'i Jesosy ty taona ity dia raisin'i Jesosy an-tanana hatramin'ny farany. Amen ve? Averiko izay natomboka rehetra niaraka tamin'i Jesosy dia afaka ho raisiny an-tanana hatramin'ny farany. Halleluja! Jesosy dia Andriamanitra tsy mahay mijanona tena an-dalana.
Jesosy dia Andriamanitra tsy mba mampifilafila ka hoe hivily lalana indray izy hoe tsy vitako tondry zanako fa mandehana rery any ianao. Ny olona nampanantenanao sy ny olona laza fatianao indraindray no miteny hoe ndany ianao andeha rery any androany fa tsy vitako ka. Mety misy vehivavy eto zao niaraka mivavaka taminao foana ny vadinao hatramin'izay fa androany izy zao tsy tonga teto. Niteneninao izy andao fa efa nipasoako hatry ny maly ariva angely ny lambanao andao fa efa nikarakaraka efa nasiko crème mangirana be nge ny kiraronao andao fa efa tena nataoko an'izao sotro zao ianao no maraina ianao nanao rano mafana vao maraina ianao karakaranao ny sakafo maraina no kota baisinao amin'izay izy mivoaza amin'izay fa andeha hivavaka sika fa ozy amin'izay nataony izy le tena tianao nefa izy le lokaloka fanaizana izy misy anao tsy avelany mandeha rery hono ianao fa misy fotoana ianao makany am-piangonana avelany rery misy eto zao za tsy tena mangana tanana fa sao dia antanin'ny olona eo ianao hoe fa nanina izy ny tsy nandeha ka ny olona indraindray liliana fa hitanao fa zao teneniny taminao rehefa mifoazinao izy mandeha any ianao mandeha rery aloha androany fa Jesosy indray raha vao nanomboka napetraka taminy ny fiainanao ny mombanao tsy haiko ny fandraranao ny fiaina tokantranonao ny fianaranao ny vola fidiram-bolanao ny fahasalamanao zay rehetrarehetra napetrakao ka natomboka niaraka tamin'i Jesosy tamin'ity taona ity dia hoy aminao androany ho raisiny an-tanana hatramin'ny farany ane zany satria izy no alfasy ataovy amenina farany zay zokiny. Amen. Halleluja. Izy dia Andriamanitra tsy mba manome tsy fohifohy. Izy dia Andriamanitra tsy mahay mivadika izay efa nifanekena. Zay koa zany izy. Fa rehefa natombony io dia eo izy hatramin'ny farany satria sady manomboka izy koa mamarana. Amen. Tsy mba manome tsy fohifohy izy. Ary tsy mahay mivady pitokisana havana. Tsy afaka hivadika izay efa nekena izy. Ka hoy aminareo androany rehefa niraisiny an-tanana ny afaka anao dia ho raisiny an-tanana hatramin'ny farany famonjenanao. Halleluja. Ndonga antsika hijery ohatra vitsivitsy mba anohanako an'ity afatra ity androany hoe izy rehefa nanomboka dia izy eo hatramin'ny farany satria izay no mahalfasy omeka anazy. Rehefa izy zay no nanomboka dia eo izy hatramin'ny farany. Tsy ala eo zany izy. Zao no teneniko anao melohan'ny hidirantsika amin'ny havana ny tenin'Andriamanitra na soratra masina anohanako an'ity afatra ity androany. Dia zao no teneniko aminao. Ny olona afaka niala. Ny olona afaka misitaka. Ny olona koa tsy azo terena ho akaikitsika foana. Ny olona nge misy fotoana tsy azotsika terena hiaraka amintsika amin'ny fiainana sy ny olana. Na fa za zao nisy olona vao niresaka an-telefônina tamiko malefa tamin'ny valovalo alina tany. Niresaka tamiko lava be teo ilay olona. Dia zao no tenen'ilay olona tamiko fara ozy ilay madamo. Pastera, tena le vadiko anke teneniko aminao pastera fa naolana ariary ary dia zao no teneny vao any io. Tsy haiko mamany io. Mitady ny haiko izy fa mamany olana arabola tsy haiko. Zany no teneniny. Rehefa napiditra tato aho izy dia no kosa mamany izay olana misy eo. Navelan'ilay rangarery izy no miasa saina mitrosa. Navelan'ilay rangarery izy no miasa saina ny vola. Navelan'ilay rangarery izy mamany olana rehetrarehetra tao tokantrano. Fa ho sotro n'ilay rangarery ny anjarako ny posta misy anato amin'ity tanànatsika ity za mpitady ny anarako. Ka rehefa mitady dia ampidiriko aho dia anjarako kosa miregle problème rehefa mitranga amin'ny problème. Noho izany miasa saina ilay olona. Andoha volan'olona ozy amin'ny latsinainy. Andotrosan'olona ozy amin'ny latsinainy. Napetrako ny fanontaniana. Fatany sa tsy fatany? Fatany io pastera. Fa izy tsy mandray an-tanana an'io zany. Ny olona afaka mety mivady. Fandroany amin'ny teny aminao. Andriamanitra kosa izay manjo anao. Dia izy andray an-tanana hatramin'ny voalohany. Izy andray an-tanana hatramin'ny farany. Tsy ala aminao. Tsy amelanao hiady rery zany izy amin'ity 2023 ty. Ianao ilay kristianina tsy miady rery. Ianao ilay kristianina omban'Andriamanitra ianao. Rehefa Andriamanitra momba antsika tsy maintsy mpandresy. Tsy maintsy mpandresy ho amin'ity taona ity ianao. Halleluja. Amen na ve. Izay natomboko niaraka tamin'Andriamanitra dia afaka ho raisiny an-tanana hatramin'ny farany. Ohatra any amin'ny tantarany zanak'Israely no akatsika ohatra voalohany. Eo amin'ny tantarany zanak'Israely. Ao amin'ny Exodus toko 13 ary. Izay no jerevantsika. Exodus toko 13 Atika anareo fotra manay noty nareo mandray antsoratra nareo fa rehefa ny an-trano vakio. Rehefa nahita ny fahorian'ny olona tao amin'ny tany Ezipta
Andriamanitra satria voalaza soratra masina fa amin'ny 7 feno fahoriana ny fiainan'ny olona tao amin'ny tany Egipta. Feno alahelo ny fiainan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Nandevoziny Egiptianina izy. Ary hoy zary soratra masina hoe ireto zanak'Israely reto tsy mba nanana fiainana milamina. Tiako mariany eto nefa ny izao. Olon'Andriamanitra izy ireo. Vahoakan'Andriamanitra izy ireo. Ary Andriamanitra dia mahafantatra fa ireo Israely ireo dia olon'ireo. Zao nefany rehefa teo ambany fanapahan'ny Egiptianina, rehefa teo ambany fanadevozan'ny Egiptianina amin'ny fiainany, na dia olon'Andriamanitra aza izy dia tsy nanana fiainana milamina mariava. Tsy nanana fiainana feno fifaliana. Tsy mba nanana fiainana miadana. Tsy mba nanana fiainana mamy ara-bakteny. Fa dia alahelo, ranomaso, fitarainana. Zany ny ainan'izy ireo mandavataona. Olon'Andriamanitra hoy aho. Fa rehefa teo ambany fanapahan'ny fahavalony dia tsy nanana fiainana milamina izy. Sokafa kely ny fonteny dia tohizako rehefa avy ny fanazavana. Hitanareo, sokafako ny fonteny hoy aho satria tsy ao anatin'ny toroteniko ty fa hivoaka kely aho. Be dia be ny olona indraindray pino no lazaiko eto olona mivavaka nambarako eto olona manana an Jesosy izay no tantaraiko eto. Be dia be amin'ireo olona milaza fa mivavaka. Be dia be amin'ireo olona manana an Jesosy. Be dia be amin'ireo olona manana ndraikitra ny fivavahana no tsy tonga saina indraindray manoloana an'ireo tranga misy eo amin'ny fiainany. Efa aiza mifototra mahatonga an'ity olako ity tsy mety tafavoaka. Pino kristianina izy, manao ampahafolo-karena izy, manao asan'Andriamanitra izy, manana asa fanompoana izay endraketana izy ao anatin'ilay fiangonana natondrany tompo azy. Fa ny fiainany dia ohatra tsy mety vavolombelon'ny tompo. Ohatra miresaka fitondran-tena, tsy mety maharesy fahotana, tsy mety maharesy fakapana. Misy teny malagasy ara moa hoe mivavaka alahady dia maninona rehefa latsinainy. Koa aniza tsony nangalarinao amin'izao. En'olona rehefa migaraziko. Poulet de chair koa efa ao anatiny eo fana. Hainao, ohatra zany ny ataon'ny olona sasany. Dia tsy tonga saina izy fa ahoana ty fiainako ty. Misy ndray dia izao, pino izy, kristianina izy, olona vavaka izy, manana raikitra fanompoana fa dia izao. Ny fiainany tsy mety afaka olana mandavataona. Ny fiainany sahiran-dava. Ny fiainany anaty fahoriana foana. Ny fiainam-pitiavany korotana foana dia tsy tonga saina ilay olona. Fa mampio ny teny, zaho angamba ny sitrapon'Andriamanitra e. Zaho angamba ny lahatra e. Lahatra hoana ary lahatra. Hainao, fa izany tranga misy zany, izany zavatra miseho zany, dia raisy ilay teny Matthieu 7 manomboka 5:12 hoe raha tena azo tsara ny voany ao dia ho azo tsara ny vo tsara mivoaka eo. Raha azo ratsy ny ao dia vo ratsy mivoaka eo. Dikan'izay dia izao, ry havana, matoa misy trangam-piainana hafahafa, matoa misy karazana olana verimberina, matoa misy karazana aretina tsy mety sitrana, matoa mikorotana lava ny fiainanao. Dinio androany sao dia mbola ambany fanapahan'ny Egiptianina ianao. Dinio tsara androany fa raha Jesosy marina ny ao, raha tena fanamasina rerinao, tokony olona feno fiadanana ianao, tokony olona feno fifaliana ianao. Satria rehefa azo tsara ny ao dia vo tsara no entiny ao. Fa matoa misy trangam-piainana hafahafa, matoa misy zavatra tsy mandeha, na fitondran-tena io, na resaka ara-piainana io, na resaka toe-panahy io, dia jerevy ry havana fa ny devoly sady tsy namorona no mbola mangalatra ihany. Averiko, satana sady tsy namorona no mbola mangalatra ihany. Zao no nataoko 7:12 miteny izany. Noho izany akatoko ny fonteny, dinio akaiky ary jerevy hoe inona no antony mahatonga zao fiainanao zao. Raha maty didinareo talohan'ny faraparan'ny taona na mpianatra teto manao hoe mila matahotra an'Andriamanitra ny fiangonana amin'izao andro farany zao. Satria maro amin'ny kristianina no tsy matahotra an'Andriamanitra intsony fa mamita tena. Tahotra olona indray ny lasa mameno ao am-poniny tsy raray avy. Tahotra olona indray ny lasa ataoko hoe ataonao misongadina fa ozy ny filazantsara. Matahora an'ilay Andriamanitra izay manana fahefana ny mpianareo any amin'ny elo. Indraindray ry havanao lasa mamita tena ny mpino kristianina na mpianatra tamin'ny maraina ny toriteny. Dia zao no teneko amin'ny olona fa heverinao moa fa tsisy mahita io ataonao io. Satria soratra masina miteny, raha ho any amin'ny fiaina tsy hita ary dia mbola hitan'Andriamanitra. Raha ho any ambanin'ny tany dia hitanao Andriamanitra. Na ho any anatin'ny rano ary
dia mbola ho hitanao, na ho an'ny an-danitra koa ary aho dia mbola ho any koa fanatrehanao. Dikan'izay zany dia izao hoe na inona ataontsika, na inona fiainantsika, ninona tanterahantsika dia hoy aminao androany, Andriamanitra mahita ny voalohany. Mahita ny ataontsika rehetra Andriamanitra. Koa izany ataovy ny toetra sy mameno amponao ny tavatra an'Andriamanitra. Aoka re tsy hanompo an'Andriamanitra amin'ny endrika ivelany fotsiny isika. Andriamanitra tsy miprofila anao jerevana fa mijery ny toe-po atao anaty. Misy tavatra an'Andriamanitra avy ao anatinao, misy fatahorana an'Andriamanitra avy ao anatinao, fa izy l'Andriamanitra manomboka hatramin'ny voalohany ary izy l'Andriamanitra miaraka antsika hatramin'ny farany. Halleluja! Hita amin'ny fanazavako amin'izay ary afa tapitra aloha iny. Hitan'Andriamanitra ilay fahorian'ny olona tao amin'ny tany Egypta. Hitan'Andriamanitra ny fahorian'ny olona tao. Tapa-kevitra amin'izay ary Andriamanitra hoe ho raisiko an-tanana amin'ny fiainanareo ry Israely satria nitaraina tamin'Andriamanitra izy ireo. Nidradradratra famonjena izy ireo. Niantso fanampiana tamin'Andriamanitra izy ireo. Hoe Andriamanitra ô, aman-jato taona nge izay nampahoriana, aman-jato taona nge izay nandevosina, aman-jato taona izay jaly. Ka vi izay mba avonjeo afao eo am-pialan-tanan'ny Farao. Azavaiko aorianareo avy ny toetran'ny Farao. Tena niketsain'ny Farao ara-baky teny izy ireo. Tapa-kevitra amin'izay Andriamanitra ho raisiko an-tanana ny sainan'ny oloko. Sao ny teneniny hidina ozy ka amonjy azy. Exodosy 3:7 no miteny izany. Efa hidina zao ka amonjy azy dia anafaka andre izy ireo eo am-pialan-tany any Egyptianina ary tonan'izy ireo any amin'ny tany sosy malalaka dia any amin'ny tany Kanana izay tany tondra finono sy tantely. Rehefa miala amin'ny tany Egypta nareo izy Andriamanitra dia hoentiko mitsofoka ao amin'ilay tany tsara, ilay tany mahafinaritra, ilay tany soa, ilay tany tena tondra finono sy tantely. Zao anefa ny riavana. Dinganiko ny tantara. Rehefa nanafaka na hoe nandray an-tanana ny fiainan'ny olona dia ny zanak'Israely zany mazava ho azy. Teo ambany fanapahan'ny Farao Andriamanitra dia nitrangana izy dia ity. Afaka tokoa ny olona satria Andriamanitra nitransehatra. Afaka teo am-pialan-tanan'ny Farao na dia ataoko hoe nanana ny fiainany, nanana ny mokondohany. Zafady fa ohatr'izay afako manazava azy misimisy kokoa. Nanana ny didohany ara-baky teny nge Farao e. Fa izao rehefa Andriamanitra nandray an-tanana, rehefa Andriamanitra nitransehatra dia afaka ny zanak'Israely. Fa zao anefa no izy riavana. Exodosy 4:10 dia milaza indray manomboka ny 2:12. Exodosy 4:10 dia amin'ny 2:12 no manomboka avakitsika. 2:10 azafady. Exodosy 4:12 manomboka 2:10. Ary efa mbi akaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manenjika azy. Dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary hoe aroko izy tamin'i Mosesy moa tsy nisy fasana vasany tany Egypta nentina ho faty teny hevitra izahay. Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta. Tsy izao va ny teny lazainy taminao fo ny tany Egypta hoe aoka izay fa avelao ihany izay anompony Egyptianina fa aleonay manompony Egyptianina toy izay ho faty aty anefitra. Ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanono fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonanareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiado anareo fa ianareo kosa angina. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary angao ny tenao dia anjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha maky ao afovoan'ny ranomasina mena mandia tany maina ny zanak'Israely. Indro izao anamafy ny fonofony fi Egyptianina ka hiditra anenjika azy izy dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy mpitaingitra sovaliny. Fa ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehovah rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingitra sovaliny.
rehefa nandray an-tanana ny fiainan'ny olona Andriamanitra, rehefa nandray an-tanana ny fiainan'ny zanak'Israely Andriamanitra, nanomboka tamin'ny voalohany tokoa, marina fa mafy ny nanafahana ny olona teo am-pelantanan'ny Farao. Fa rehefa afaka tao ny zanak'Israely dia namototra anazy Farao hoe mandehana korangahinareo mandeha, mandehanareo manompo an'Andriamanitra reo e. Dia bon sens samosany inona mandana mahazo dia ndana mizotra ny lalanareo dia tongava soany amin'ny tany Kanana. Tsy fantatro mety tsy hay ve tenen'ny Farao fa zavatra nitranga dia ity: rehefa nandeha kelikely ny zanak'Israely dia osy ny soratra masina vao nanomboka nijery ohatr'izao tao aoriana dia nanenjika anazy indray ny Egyptianina. Tsy vitany hoe nanenjika azy avy aoriana ny Egyptianina, fa teo alohany koa misy ranomasina mena. Raha maha-olombelona izany dia Andriamanitra nanenenanay fa ahoana niala teo am-pelantanana ny Egyptianina izahay kanefa ny ankehitriny misy ranomasina mena eo alohanay. Ahoana ny atao? Fa ahoana zavatra misy? Nanomboka nanenina ny olona. Tahak'izay izay tsy nandeha, tahak'izay tsy mova tsy ohatrany azany nataon'ny olona mpivavaka sasany. Tahak'izay tsy mivavaka, nanenenako no mivavaka. Zany no teny aminareo fa mbola tsy nanenina ary tsy hanenina mandrakizay niaraka tamin'i Jesosy. Ekeko misy fotoana mandalo ny mety misy olana mandalo, mety misy ady mandalo, fa amin'ny alalan'ilay olana sy ady atrehako reny dia amin'ireny ahafahako mahita fa miasaka i Andriamanitra. Reny ahafahako tena mahita hoe aika Andriamanitra afaka mihetsika eo amin'ny fiainako. Dia nanomboka ny tabataba ny olona, ny taraina ny olona. Or Mosesy tsy aleo fiarangany janona tany Egypta ihany nga tsy isy fasana tany naninona ny entina ho faty aty anefitra izahay naninona izay ny entina ohatr'izao e. Lasa nametsiny amin'ny Mosesy ny olona, nomboka ny teny tamin'ny Mosesy ny olona fenonina tonga anay ohatr'izao. Ary maro tamin'ireo Israely nieritreritra fa ndeha hiverin-dalana tany amin'ny tany Egypta. Zao nefa nyteneniko amintsika tonga eto amin'ny toerana ity. Rehefa nitonanao niala tao amin'ny tany anankiray, rehefa nitonanao niala tamin'ny olona anankiray Andriamanitra, dia tsy hamelanao hijany any antenatenan'izany. Fa izy no miteny aminao androany fa Andriamanitra Alfa izy, Andriamanitra Omega. Tsy havelany hijany eo amoron-dranomasina mena izany ianao androany, fa ninona ranomasina mena eo alohanao. Ho sarahan'Andriamanitra eo androany. Tsy maintsy tafita zanak'Andriamanitra. Alleluia, amen. Ve efa itsika nitantara hoe na dia inona zavatra niseho hoy ateo aho zavaiko atsika mafy tanana ane Farao niseho manana maizy azy ane Farao fa izao na dia mafy tanana ohatrany ahoana ary Farao, na dia nanana miaramila sy fitaovam-piadiana ohatrany ahoana ary Farao, na dia nanana ny fosiny eritreriny ary Farao, rehefa Andriamanitra miditra atsery, satria izy niteny manao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mpiady mahery. Ary ninona fahavalo eo amin'ny lohanao, ninona ady eo alohanao, ninona sarotra lalovanao, hitratrehitra ilay Andriamanitra mpiady mahery androany. Ho tafavoaka izay manao menina mafy, tsy maintsy mpandresika ny fiangonana. Ary mitsodrana anao amin'ity taona 3 ity tsy misy ady ho tafajano eo alohantsika izany. Tsy misy ady ho tafajano eo alohantsika izany fa na miseho mafy atsiny ahoana ary Farao, afaka sika amin'ny anaran'i Jesosy, afaka sika amin'ny anaran'i Jesosy Alleluia. Miseho mafy tanan'ny Farao, miseho manana ny lohany Farao, miseho manana ny toetrany Farao, fa Andriamanitra dia ozy ny soratra masina. Salamo 4:25. Salamo 4:25. Izy ilay Andriamanitra Alfa sy Omega eo. Zao ny mafisany Davida anazy. Iza izao fanjakany voninahitra izao. Valina Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Iza hono izy? Jehova mpiady mahery, le Alfa sy Omega mpiady mahery izy. Ka hoy aminao androany, na miseho mafy ny ohatrany ahoan'ny Farao, na miseho mahery ohatrany ahoan'ny Farao, na miseho mampiasa mokodohany ohatrany ahoan'ny Farao, rehefa miditra atsela le mpiady mahery, tsy maintsy mpandresy ny olon'Andriamanitra, tsy maintsy tafavoaka ny zanak'Andriamanitra Alleluia, amen. Ve dia niraisin'Andriamanitra tanana ny fiainana. Fa hoy aminareo androany, rehefa nalefan'ny Farao ny zanak'Israely ka tody teo amin'ny ranomasina mena, dia mba alaivo sary an-tsaina kely ange ty zavatra zavaiko ity, mba imagine kely zany hoe
raha ohatra zany ka miala tao amin'ny tany Egypta fotsiny zanak'Israely fa navelan'Andriamanitra rery teo amoron-dranomasina mena. Dia teneniko anareo raha vita teo amoron-dranomasina mena tantaran'ny zanak'Israely dia afa-baraka teo anatrehan'ny Farao Andriamanitra. Averiko tsara. Raha vita teo amoron-dranomasina mena ny tantaran'ny zanak'Israely ka lasa niverina tany amin'ny tany Egypta dia afa-baraka Andriamanitra. Ary mety natao Farao fimezana mihitsy azy. Hoe io akely efa napetrako nareo tamin'ny fitarola hoe nareo miteny alefao zay anompan'Andriamanitra, alefao ny olona ivavaka any amin'ny tendrombohitra io any amin'Andriamanitra. Dia Farao tamin'izao fotoana izany nametraka fanontaniana tamin'ny Mosesy sy Arona fa iza moa Andriamanitra reny ekeko teny, fa iza moa ilay Andriamanitra ivavahana reny tsy maintsy alefako nareo. Ohatra teteny hoe tsisy miala eo ry Israely ohatra zany mihitsy nake natao Farao dia mba alay fisara-tsaina hoe teo amoron-dranomasina mena ony dia ozy Andriamanitra eo nareo ny raisiny fa angamba nosy Farao tsy efa niteneniko mbola miinsista ihany. Tsy efa impiry ianao nataony vadinao azany, tsy efa impiry ianao nataony ray aman-dreninao azany, tsy efa impiry ianao nataony mpiray-tamponao azany. Mandehana ihany mivavaka any, mandehana ihany makany. Zao nareo ty jereo fa za miteny aminao androany tsy amelanao atsasadàlan'Andriamanitra, tsy amelanao atsasadàlan'Andriamanitra. Fa rehefa natombona hatramin'ny voalohany raisiny atanana hatramin'ny farany. Manao vemenina mafy ianao. Halleluja. Tsy amelanao amoron-dranomasina mena zany Andriamanitra. Fa mahita olona eto manokatra lalan'Andriamanitra, manokatra varavaran'Andriamanitra. Dia zao ny teneniny amintsika Isaia 5:1 satria tsy maintsy hisokatra ny ranomasina mena androany dia tsy maintsy ho tafita ny vahoakan'Andriamanitra. Raha nanomboka niala teo am-pelantanan'ny Egypta any ianao dia ho tonga hatrany amin'ny tany Kanananao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sao lazain'i Jehovah amin'ilay voaosiny dia mpihina tandrondra kely izay nitantana ny tany ankavanana mba handreseko firenena eo alohany sy amoahako fekibon'ny mpanjaka, mba amoahako varavarana eo alohany ka tsisy aninona intsony mivavahady. Dia toy izy antsika ihany androso eo alohanao aninona hony androso eo alohanao ahako fa tsy hoe hitsangatsangana fotsiny, tsy hoe misy an'izany eo anaty baiboly baibolin'ny pastera koa hafa, fa ozy fotsiny aho hoe androso eo alohantsika Andriamanitra dia tsy hitsangatsangana fotsiny. Aninona? Tsy hitsangatsangana fotsiny, tsy ny hanao pikniky fa ozy nataony andravina ny kitaotaona ahako, anorotoro varavarana varahana, anapakapaka hidy vy Andriamanitra. Dia mbola toy izany omen'Andriamanitra antsika ilay rakitra ao amin'ny maizina, ny arenana fiainao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izy no Andriamanitra izay miantsona tamin'ny anaranao dia Andriamanitry Israely. Halleluja. Amen. Halleluja. Ry fiangonana fa inona nataon'Andriamanitra eo alohanao? Aninona eo izy analoka? Zavatra hafa ny manaloka ohatran'ny anina tsy ananina. Fa Andriamanitra raha andeha alohanao tsy zesta ihany koa hoe zany izy zany rehefa zany izy rany rehefa navany ariana ny jerevana, ohatr'izao izy rehefa mifasy, ohatr'izao izy rehefa profil. Aninona tsy mpanao mannequin izy, tsy mpanao défilé koa izy. Fa Andriamanitra rehefa andeha alohanao dia zao ny teneniny aminao androany, andeha alohanao le alfa androany dia andravina kitaotaona rehetra izy, anapatapaka ny hidivy izy, anorotoro varavarana varahana izy, hosokafan'Andriamanitra varavarana rehetra dia tsisy varavarana mitsony eo alohanao. Ho tanteraka izany amin'ity taona ity. Tsy ho vity andeha ozy eo aloha. Zay ihany natonga anazy ny teny hoe za fantatrareo ve za izy Andriamanitra. Izy le miteny alfa za mpanomboka za mpamarana. Eo an-tanako ny fiandohana dia eo an-tanako ny farany io. Noho izany na inona antony natonga ny olana, natonga ny ady, natonga faty antoka, natonga ny farisenao. Zao ny teneniko aminao tsy maninona fa andao averinao amin'Andriamanitra angana. Meo anazy mibaolina androany. Rehefa meo anazy raisiny an-tanana io dia faranana io amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mifarana ny ady, farana ny olana, farana ny fahoriana, farana ny aretina, farana ny fikorontanana. Ataoko anaty teny anankiray hoe tsy mahafinaritra rehetra
tsy mahinao menina mafy a ka hoy aminareo averiko le fanazavana hoe mba alaifisary-tsaina hoe natombo noho ny eny nanafaka ny Israely tao amin'ny tany Egypta fa navelan'ny niahaka teo amin'ny amoron-dranomasina mena. Teneniko aminareo a fa afa baraka teo alohan'izany farao zany angambany Andriamanitra ary nataony farao fimezana se moa le izy tsy haiko za tsy mahay an'le izy fa hoy aminareo angambany mety tena nataony fimezana mihitsy fa amaly fahasomegan'Andriamanitra nefany dia izay zavatra efa natombony dia tsy maintsy farana ny io riavana. Amen ve? Aman'Andriamanitra aly fahasomegana azy dia izay zavatra efa natombony dia tsy maintsy farana ny io. Mety tena mety hoe menatra efa baraka raha ohatra menatra Andriamanitra hoy aho ary mety efa baraka mihitsy raha hoe izay natombony teo amin'ny fiainanao kanefa noho tsy vitany hatramin'ny farany. Mety menatra Andriamanitra ary mety efa baraka mihitsy Andriamanitra hoe ny zavatra natombony no teo amin'ny fiainanao fa tsy niraisina tanana hatramin'ny farany. Mety izy no menatra fa samy teny aminao androany izay niraisin'Andriamanitra tanana hatramin'ny voalohany dia ho raisin'Andriamanitra tanana hatramin'ny farany. Alleluia. Amen ve? Saorana an'Andriamanitra fa rehefa natomboka nafahany tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely dia tsy maintsy tafiditra tao amin'ny tany Kanana satria hozy Andriamanitra hoe ato any manomboka miasa dia hatrany amin'ny tany Kanana miaraka aminareo satria izy nanomboka dia izy koa mitondra hatramin'ny farany. Ry fiangonana nahazo taona vaovaontsika 2023 vao mitongoko ty ny taona riavana ampahireziko ianao anio andaontsika senao ametraka ny fiainantsika ankino amin'Andriamanitra ampetrao hoe ampelantanan'ny aly fahasomega io fa hoy aminareo androany ity taona ity dia ho taona miavaka ho antsika rehetra, ho taona tsara ho antsika rehetra, ho taona mahafinaritra ho antsika rehetra. Ekeko be dia be ny olona mety tena ahoana reny antiako azy be dia be ny olona mety ho very-hevitra, be dia be ny olona mety hikolay mihitsy manoloana amin'ny fahasarotana. Hainareo ve zany mikolay zany? Tsy haiko fa izay fotsiny tonga tao am-bavaka za koa raha ohatrany tsy dia mahay loatra angambany mikolay. Inona ary zany mikolay zany Andriamanitra? Mikaikaika ahoana koa zany tsy haiko zany ohatrany tonga fotsiny mety mikaikaika ny olona mafy hoanao amin'ny fiainany zany an'ilay isatsy any teny zany mety tena mikaikaika ny olona tena enjo any ty ohatran'le teny an'le olona tamiko enjo nahoana ty mety mafy ty mety zay teneniny daholo fa za kosa araka ny teniteneny Jesosy anahako androany teny anao amin'ny fiangonako fa raha manomboka miaraka amina amin'ny voalohany izy dia hiaraka aminy hatramin'ny farany, hiaraka amintsika izy hatramin'ny farany. Halleluja. Ka raha nomboka niara tamin'ny tany Egypta ny zanak'Israely na dia nisy ranomasina mena azy na dia nisy Amalekita nanakana azy dia tsy maintsy tafiditra tao amin'ny tany Kanana satria izy le Andriamanitra voalohany dia izy le Andriamanitra hatramin'ny farany. Dia za koa miteny aminao androany na inona mety ho sakatsakana na inona zava mety hitrangana tena ny taona dia aza matahotra ianao rehefa niraisiny tanany io dia ho raisiny hatramin'ny farany. Tahina amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra mahomby tafavoaka tafita ho tonga any amin'ny tany Kanana anao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zao teneniko aminao tsy hainao ny tonanao any tsy mahay mitonanao makeny ianao fa le alfa sy omega rehefa nanomboka hatramin'ny voalohany dia izy hitonanao eny hatramin'ny farany. Alleluia. Mety tsy hainao ny tonanao makeny amin'le farany, mety tsy hain'ny olona koa ny tonanao makeny ry havana fa ny azoko antoka dia ity raha hiaraka amin'i Jesosy ianao dia izy nanomboka hiaraka aminao hatramin'ny voalohany dia hiaraka aminao hatramin'ny farany. Amen ve? Alleluia. Dia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa ekeko hoe 7 taona ny tany efitra fa raha nivinan'Andriamanitra sy ny taho-pony ane 7 andro le izy 7 andro ny tokony nandalo tany efitra fa saingy izao nondry mpimonomonina nondry mpametsiny rondry mpanendrikendrika le 7 andro lasa mivadika 7 taona. Enjany zany tokony ray volana sy 10 andro dia efa natao fety ny andro 7 taona indray satria
zay le olana tsy ampianatra resaka tany efitra androany efa maninona ny ela be ao fa manaraka dia hitanao miankina aminao ny ahelana na vetivety mifialanao ao miankina amintsika fa tsy miankina amin'Andriamanitra fa zavatra teneniko fotsiny na iza na izahako na enao dia tsy maintsy andalo ao ekôla ny tany efitra ao tsy maintsy mandalo ao daholo aloha zay vao mitsofoka ao amin'ny tankanana fa ny mampahery kosa dia izao le alfa sy omega hiaraka amintsika foanafoana hiaraka amintsika foanafoana izy halleloia amen tafita ny zanak'Israely satria nyraisin'Andriamanitra tanana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny fiainana ohatra faharoa ihany koa dia izao jereo ihany koa ny tantaran'i Jesosy ny mpianatra efa mamaraparana aty marika toko faefatra manomboka ny 5:30 io no ohatra faharoa jerevantsika hoe rehefa izy no manomboka an'io dia ho raisiny hatramin'ny farany io osy teny Jesosy hoe ory mpianatra andao tsika mba hoeny apita andao mba hiaraka mba hoeny apita miala eto amin'ity toerana ity tsika za no mitondra atsika dia za mitondra atsika hatrany amin'ny farany ny zavatra nitranga nefa dia izao rehefa tao anatin'ny ranomasina mena azafady rehefa tao anatin'ny lakana tao ambony ranomasina ny mpianatra dia nanomboka ny samboaravara ny onjan-dranomasina nanomboka nisy rivotra mahery ny fofofo tamin'izany fotoana izany ary raha ny fanambaran'ny baiboly araha moa dia hoe efa saiky ny letika ny lakana zay notangaina nyreto mpianatra niaraka tamin'i Jesosy fa hoy aminareo androany amin'ity taona 3:24 ity dia tsofina rano ny fiangonana tsisy iletika izany ry havana tsisy iletika izany eo fa isitona tsika hiakatra ny Andriamanitra isitona tsika hiakatra ny Andriamanitra ka na dia natsipy tao andavaka ara Josefa na dia natsipy tao andavaka ary Sadraka Mesaka ary Abednego na dia natsipy tao andavaka ihany koa ary Daniel amin'ny anaran'i Jesosy le Andriamanitra lehibe isitona tsika hiakatra amin'ity taona ity halleluia amen na ve ka rehefa saiky niletika ny lakana nandehanan'izy ireo dia nanomboka fentahotra ny zanak'Israely Andriamanitra anahoana re ty hitrangy ity Jesosy matory ty ihany zao fototra na tonga an'izao hoe raha tsy niaraka aminy angambany dia tsy ho toy zao amin'ny fiainako hoe firifiry moa re olona indraindray ry havana miteny raha tsy mivavaka zao dia tsy nakalainy ray aman-dreniko raha tsy mivavaka zao dia tsy nakalainy mivady raha tsy mivavaka zao dia tsy fantatro tsy nitondron'ny olona monitra ozy ny sasany fa za miteny aminao androany raha misy fiainana tena tsara indrindra raha misy fiainana mahafinaritra indrindra sady antoka hatrany amin'ny mandrakizay ianao dia ny fiarahana amin'i Jesosy reny tsy misy tokony hanenenana ry havana naloatra ny fiainanao an'i Jesosy fa hatramin'ny mandrakizay ianao dia hoe to an'i Jesosy zany noho izany aza manenina ianao ary aza mialan-daharan'izany fa toy izy foana ny lalanao raha mbola ho koa ny tompo dia tsy maintsy tafavoaka isika ry havana tsy maintsy tafavoaka ny fiangonana halleluia nanomboka ny tebiteby ny mpianatra fentahotra ny mpianatra rehefa ny Jesosy efa izy nanomboka dia izy ny tsy maintsy ny mamarana an'io rehefa niteny izy andao eny apita dia niaraka tamin'ny hatramin'ny voalohany ianao dia izy mendraikitra anao hatramin'ny farany ekeko misy fotoana ohatra misamboaravara ny ranomasina ekeko misy fotoana ohatra mitsoka mahery ny tafidrifa fa tady iongana hatramin'ny fiainanao fa za miteny aminao tsy midika izany fa ho resy ianao tsy midika izany fa ho afabaraka ianao tsy midika izany fa ho podika ianao fa raha mbola ao anatin'ny sambo Jesosy dia izy ny tomboan'io dia izy ny tsy maintsy mamarana ry havana halleluia amen na ve nofoasina ny Jesosy ory ihany fa ianao nanaingana teny amin'ny sisiny noho izany ataovy zay atokovana hatreny amin'ny farany toa dia Jesosy hitsangana moramora izy inona problème anareo manonja ny ranomasina mamely be ny rivotra jereo fieno rano ato anaty lakana ianao to matory be kalma fotsiny nareo fa za nge alfa dia za koa omega raha nanomboka za koa andaontsika andeha dia za koa miaraka amintsika hatramin'ny farany noho izany aza taitaitra ianareo fa ho raisiko tanan'io androany nomboka nitsangana Jesosy ohatra ny hitako mihitsy ery amin'ny lohan'ny lakana ery izy tsy hoe Titanic hoana moa ilay hiran'ny Titanic iny tsy haiko tsony iny nalasa ny zavatra taloha fa tsy natadidy iza maina iny Jack sy Rose fotsiny ny haiko dia nanomboka nitsangana tery aloha ny rivotra ny mizesta be fa za nahery be hoe aika na ny rivotra aika ny ranomasina misy sofina hoe fa Jesosy no miteny
nanomboka ny sofiny le rivotra tsozinareo iza sofindry pastera fa nanomboka naheno izy hoe ry rivotra ry ranomasina doatra ny tena ahoana tompoko mangina anareo dia mitsara eny tompoko tentsanina ary zareo sorana ny tompo le alfa le omega amin'ny anaran'i Jesosy ho tafity ianao androany noho izany sokafako faharoan'ny fonteny io aretina io olana io devoly io zava-manahirana teneny koa anao sokafo ny sofobe anareo mianakavy fandroana iteny mangina mitsara lasa miala dia itenyreo koa aminao ianao no tena eny tompoko andeha izahay hiala izahay mpandresy ianao androany tafity ianao androany ho afaka ianao androany halleloia amena satria tao anatin'ny lakana niaraka nanomboka ny lalana Jesosy dia izy mamita an'iny hatramin'ny farany tsy navelany ho rendrika tena ny mpianatra ekeko nisy rivotra tena ekeko nisy trangan-javatra zay lazaina fa nampivarahotana tena tsy midika izany fa ho latsaka ao anaty rano tsy midika izany fa ho rendrika izy ireo fa rehefa ao le alfa sy omega dia tsy maintsy hatramin'ny farany miaraka eo foanafoana izy halleloia ohatra fahatelo tahaka izany koa raha nidina avy tany an-danitra Jesosy izy le voalaza fa amonjy sy anafakantsika ny mission sady izay mission Jesosy oso soratra masina hoe amonjy sy anafakantsika ny mission nandrahan'Andriamanitra ray an'i Jesosy hita tety ambonin'ny tany nefany raha tenin'Andriamanitra ao amin'ny marika toko 4:12 dia izao ilay Jesosy izay nanomboka nidina tety an-tany rehefa nandalo tao amin'ny tanàna anankiray tao hoe Getsemane efa nampianariko atsika ndray andro angamba ty an'izay efa tojo le fampianarana hoe ny dikany Getsemane dia hoe fanodiana menaka na pression rehefa misy menaka tiana ho azy dia tsy maintsy misy masinina ao anodinana an'ilay voanjo mba hitera menaka ezana vao mitera menaka zanazo tena hoe tsy moramora ty maloha ny avany ananina zao ny azakazaka anaka ty avany ambomananina tsy maintsy mitera menaka androany dia laso andray aloha nakaty satria izay le izy ka ilay Jesosy zay nidina avy tany an-danitra hoe ho mpamonjy sy mpanafaka dia nandalo tao amin'ilay toerana misy pression nandalo tao amin'ilay toerana fanodiana menaka na hoe nandalo tao Getsemane rehefa tonga tao izy ka zao teneniko aminao ao amin'ny Getsemane io ao na ahitana ny toe-po ao na ahitana ny fijoroana ao na ahitana ny maizin'ny olona anankiray dia ho ihany koa aminao ohatra le efitra ihany ohatra ny tany efitra ihany io na iza asenao dia tsy maintsy andalo ao Getsemane na i Jesosy na mpianatra samy nandalo tao daholo fa niavaka izy ireo ry havana niavaka Jesosy niaritra hatramin'ny farany na dia mafy ary ny pression fa ry zalahy niatakataka daholo mafy koa sy tery tompo tsy napozina efa vena efa sandoity sa foana ny fiainana satria misy mofo dimy sy azan-drano roa raisina fotriny vakiko tonga dia iny miloloha mody teo zalahy hoe miaraka amin'ny kebaba miaraka amin'ny pain sardine miaraka amin'inona ihany koa miaraka amin'ny sandwich américain tsy haiko tsony fa tamin'ity ty kosa aloha tsy sandwich américain ty fa ady mihoatra ny loha satria Getsemane ka anomboka teo amin'izay nga nay Jesosy koa ary naka hiabandonina le alfa sy omega so teneniny fadiranovana loatra amin'ny fanahiko ohatra ny efa mifoaty azany toa tao zao mpianatra inona ohatra ny efa mifoaty aho fa leo aloha hivavaka lasa mivavaka amin'izay izy dia inona ny nataony teo ny nahitako hoe kay Jesosy nisy fotoana tsy nenoniny rainy niantso izy raha raha mba sitraka hoe esory ampy ty kapoko ty fa mangidy anety oso ny tompo hoe enoy aho dia te retiny ianao mafy ny aretan'i Jesosy mafy ny zavatra niatra tao Getsemane fa hoy aminareo androany raha navelana io ka niala tao Getsemane izy hoe za tena tsy vitako ty Andriamanitra fa niala tao fotsiny izy dia zao ny teneniko anao
alfa fotsiny izany fa tsy omega. Raha ny abandonina izy tao amin'ny tanàna ny Getsemane hoe tena tsy vitako ty ry tompo, tsy vitako ty raiko, tena zao raha sitraka ao esory ty kapoaka ty afaka nalain'Andriamanitra toa dia miakatra ry zanako ohatran'ny nidinanao tao kibon'ny Maria apiakariko fotsiny ianao dia tsy voakapoka. Vitan'Andriamanitra zany ary tsisy dikany taminy. Jereo ary renao ka tsy hita izay nanjavona amin'ny vetivety. Jereo rely tsy hita izay nanjavona amin'ny vetivety. Ahoana koa moa afaka tonga dia osy ndray hoe mijaly loatra ianao zanako, apiakariko karangainao fa tena enjana le pression Getsemane. Afaka nataony an'izany Jesosy. Fa zao ny teneniko aminao, raha ohatra Jesosy ka tsy niaritra ny Getsemane dia alfa fotsiny izy fa tsy afaka omega zany. Sa tsy marina zany. Fa na inona nitranga tao Getsemane, ninona nahazo azy tao Getsemane, dia hoy aminao androany, ny aretan'i Jesosy zany, zakan'i Jesosy zany, ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe amma omega anazy dia sa ny teny izy teo ambony hazo fijaliana, Jaona 7:30 dia zao ny tenen'le omega. Sa dia efa nanomboka ozy fa mbola omega kosa vita ozy teo amin'ny hazo fijaliana sa ny teny natomboka ilay izy fito ka hatramin'ny farany ka ninona ny aretany tao tanteraka ny fanavotana, tanteraka ny famonjena, tanteraka ny fandresena. Zao sasy ianao mito vokatra ho tahian'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana rehetra. Haleloia! Koa faraparanako ny toriteny ary amin'ny anaran'i Jesosy no itenenako androany amin'izao fiandohan'ny taona 2024 zao dia hoy aminao androany, tsy ny fahavalonao ane ny amarana ny tantaram-piainanao zany. Ny moramora ny amen anao. Tsy ny fahavalonao any amarana ny tantaram-piainanao fa le alfa sy omega. Tsy ny mpanenjika anao any koa no amarana ny tantaram-piainanao io fa le alfa sy omega. Ninona nataony fahavalonao, ninona nataon'ireo mpanenjika anao, dia hoy aminao androany, tsy avoanao reny, tsy afaka amarana ny tantaram-piainanao reny, fa le Andriamanitra velona izy amarana ny tantaram-piainanao ho amin'ny voninahitra. Haleloia! Dia zao ankoa ny teneniko aminao androany, tsy ireo seho mahay milala ody ratsy, tsy ireo malaza mahay mamosavy, tsy ireo zany ny amarana ny tantaram-piainanao, fa le alfa sy le omega dia izy ny amarana ny tantaram-piainanao amin'ny fahatsarana. Tsy ho aretina io, tsy io ny amarana ny tantaram-piainanao amin'ity taona ity. Hoe le aretina hono ny amarana ny tantaram-piainana e, tsy isy aonao mandrakizay zany. Fa le Andriamanitra alfa sy le Andriamanitra omega dia izy ane no hitantananao ary izy ny amarana tantaram-piainanao ho any amin'ny voninahitra, ho any amin'ny fahatsarana tanteraka. Zao fotsiny teneniko aminao androany, le Andriamanitra lehibe dia le Andriamanitra alfa sy omega dia zao ny teneniko anao, matoka izy eny lazainy ianao fa zay ny teneniny tamintsika dia ain'Andriamanitra tanterahana sy ho atao amin'ny fiainantsika amin'ity taona ity. Amen ve? Dia ho ihany koa aminao izay rehetrarehetra natombony teo amin'ny fiainanao sy ny ray sy ny atanana dia tsy ho ajanona eo an-tsasadalana zany fa tsy maintsy vitany hatramin'ny farany io. Haleloia! Ary farany dia ity aza matahotra ianao fa manana faharetana rehefa miaraka amin'ny tompo. Fa ile Andriamanitra alfa sy omega dia izy no mitoetra ao anatinao. Noho izany esory ny tavatra, aza manaikokivy eo anoloan'ireo zavatra misy fa manana faharetana hoy aho satria efa mitoetra ary miaraka amintsika ao ane le alfa sy omega. Ary niteboka farany amaranako azy dia ity, rehefa miaraka aminy ianao dia manana finoana. Aza manaiky hialan-daharana na ho kivy eo anoloan'ny zavatra misy. Indraindray tokoa eny an-tenatenany eny ohatry ny teanao ny ataony ny ranomasina mena. Indraindray tokoa eny an-tenatenany eny ohatry ny ty teny aminao ny rivotra sy ny ranomasina hoe tsy tafita tsonony ianao, tsy tafavoaka tsonony ianao. Fa zao fotsiny teneniko aminao androany, tazoma finoana. Mila manana finoana ianao. Tandremo sao dia mialan-daharana fa hoy Jesosy, raha vao misaraka amiko eo ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ry havanao, ny mampety sy ny mahatsara antsika ary nahatonga antsika ho tsara fiafara amin'ity taona ity dia ny fiarahantsika amin'le alfa ary ny fiarahantsika amin'le omega. Faranako ary ny toriteny dia izao, ny famintinako azy dia ity, izy moa Andriamanitra, izy le Andriamanitra alfa sy omega, izy le Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Apetrao am-pelatana ny fiainanao, fa ny azoko antoka dia ity amin'ny anaran'i Jesosy, zay tsy azonao hatramin'izay amin'ity taona ity ho azonao amin'izay, zay tsy vitanao hatramin'izay amin'ity taona ity ho vitanao amin'izay.
ary mitsodrano raha efa tsara tamin'ny taona lasa ho tsara lavitra noho tamin'ny taona lasa mitranga amin'ny anaran'i Jesosy. Tompona hitantsika rehetra andao tsika hitsangana isotra ny tompo ho anareo mpanaraka anaty Facebook ihany koa manana finoana amin'izao fotoana izao fa hiasa amin'ny fiainantsika rehetra Andriamanitra. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho mankasitraka sy mitery manandratra sy manome voninahitra. Misaotra anao Tompo fa ianao le alfa, ianao le omega, ianao le Andriamanitra ny fiandohana, ianao le Andriamanitra ny fiafarana. Misaotra anao Andriamanitra, mankasitraka anao aho. Androany rehefa avy misaotra an'Andriamanitra ianao dia manomboka ampiatrao am-pelantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Manao fa tahaka ny zanak'Israely, manao fa tahaka ny mpianatra. Ampiatrao amin'i Jesosy ny fiainana, ampiatrao am-pelantanany fiainanao, ny zava-manahirana anao, ampiatrao am-pelantanana izany amin'izao fiandohan'ny taona izao. Meo am-pelantanana, ampiatrao am-pelantanana. Tsy hamelanao atsasa-dala izany izy, tsy hamelanao hijanona atsasa-dalana izy, tsy halan-dala izany Andriamanitra. Ampiatrao am-pelantanana ny fiainanao androany. Tsy hamelanao hafa-baraka izy, tsy hamelanao hitsanga menatra izy. Tsy maintsy tafitany hatramin'ny farany ianao, tsy maintsy tafavoaka ianao. Amin'ity taona ity dia tsy maintsy hiavaka ianao. Tsy hamelanao hijanona atsasa-dalana izy, fa ho tafita hatramin'ny farany ianao. Izy le hitsinjo antsika manomboka fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafaran'ny taona. Izy le hiaraka antsika hatramin'ny farany, mandra-pahatonga antsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy hiala amintsika ny Andriamanitra, hiaraka amintsika foana Andriamanitra. Manana finoana ny fiangonana, manana finoana. Ampiatrao am-pelantanan'Andriamanitra ny zava-manahirana. Ny fiainanao rehetra atobo miaraka amin'Andriamanitra izany. Misaotra anao Tompo, mankasitraka anao aho. Misaotra Jesosy. Ampiatrao am-pelantanan'Andriamanitra. Vonona andray anio izy, vonona andray an-tanana anio izy androany, vonona andray an-tanana. Izy le afaka manomboka ary izy le afaka hitona anio hatramin'ny farany. Omeo azy zany, ampiatrao aminazy zany. Akino amin'ny fiainana fa tsy hanenenanao io. Vitan'io ny fiangonana, vitan'io. Tsy hiala aminao zany izy, tsy havelana fa baraka ianao, tsy havelana hitsanga menatra isika. Mankasitraka Andriamanitra. Angina isika amin'izao fotoana izao ary. Amindray tsara ny lohantsika rehetra. Fa mifantohy ianao dia manomboka mifandraisa tsara amin'ilay Andriamanitra alfa sy omega. Saintsaino fa efa ao anatinao izy. Amin'ny finoana ny anekeo an'izany. Amin'ny finoana ny anekeo an'izany androany. Fanontaniana napetrako amin'izao fotoana ary malohany hivavahantsika. Inona zava-manahirana anao nitranga sy namatona anao tamin'ny taona lasa ka mbola henonao hoe mbola miaraka aminao amin'izao taona vaovao izao. Inona ireo ady, inona ireo olana, inona ireo trosa, inona ireo aretina, inona ireo fikorontanana izay niaraka taminao tamin'ny taona lasa ka henonao hoe mbola mamatotra sy miaraka aminao amin'ity taona vaovao ity. Izao ny tenenin'Andriamanitra androany, ho avozy ny zavatra rehetra. Ho avoziny io androany, ho ataony vaovao io. Na Andriamanitra ny an-danitra ary tsy manaiky an'io intsony. Hoe le zavatra fahoriana tamin'ny 2022 dia mbola tady ampahory anao hoy amin'ity taona ity. Tsy maintsy ho raisin'Andriamanitra tanana amin'ny fiainanao. Noho izany amin'ny finoana ny anaikeo. Amin'ny finoana hoy ny anaikeo fa ianao izay tao anatin'ny ranomaso. Ianao izay tao anatin'ny tebotebo sy tahotra. Ianao izay tao anatin'ny fanahiana. Ianao izay naratra vokatra nataon'ny olona. Ampiatrao am-pelantanan'ilay Jesosy izany. Izy no miteny fa zaho izy ny fiandohana. Dia izaho koa mandray an-tanana hatramin'ny farany. Ampiatrao am-pelantanana amin'ny fiainanao. Hivavaka ao anao amin'izao fotoana izao. Aheno herin'Andriamanitra ianao. Hoeninao ilay herin'ilay alfa sy omega. Le nampisahatra ny ranomasina menaka ny saraka roa. Le nampisahatra ny ranomasina. Le niteny mafy ranomasina sy ny rivotra.
dia nanaiky azy zany. Androany koa ny aretina hitsahatra, ny olana hitsahatra, ny fantsana hitsahatra, ny famosaviny hitsahatra, ny fampahoriana hitsahatra, ny tsosa rehetra hitsahatra, izay zavatra tsy nafinaritra rehetra hitsahatra androany. Hiasa ny herin'ilay Alpha Omega zao. Izy le mpiady mahery. Izy le mpiady mahery hoa. Iongotra io fahavalo eo, tsisy fahavalo atsany eo amin'ny lohanao zany. Tsisy fahavalo atsany eo amin'ny lohanao ah. Fa roako io androany. May io, zay. Le mpitondra fahoriana, korotana, fatiantoka, le mpandrava zay atao, zay fanarehetra ny asa tao ambadiky reny. Maheno ianareo, maheno ianareo ah. Efa hitako sady mifahorianareo zao. Efa hitako sady mifahorianareo zao. Vako le fatorana ary. Satria efa miaraka aminay le Alpha, dia miaraka aminay koa le Omega zao. Mainareo androany, mainareo, zay. Vako fatorana, sokafako varavarana, teneniko hoe miala ary amin'ny dara Jesosy. Lasa ho zahagana. Avelao amin'izay nde, tsy maintsy andeha reo androany. Tsy maintsy hialy reo. Le fanamfantrana, le fanampandrava, fanampanakana, le mahatonga zavatra atao tsy mahomby tamin'ny 2022. Hiala daholo reo androany, zay. Foa! Ho anareo any an-trano koa raiso ny fanafana. Raiso ny fanafana. Ho anareo atao anaty trano fivavahana. Mahita fanafana mahery vaky amin'izao fotoana izao. Misy fanafana mahery vaky eto ah. Ary tsy zaka Satan zany androany. Amin'ny dara Jesosy. Foa! Miala! Lasa agana! Misy olona eto ah. Misy herina famosaviana. Io no nandrava ny tokantranony. Io no nandrava ny fiainany. Io no natonga ny tsatoka tamin'ny zavatra nataonao. Dia io no natonga izay zavatra nataonao ravo. Fa iongotra izao, zay. Roako amin'ny anaran'i Jesosy. Le fanahy famosaviana rehetra tamin'ny alalany aody ratsy. Foa ho zahagana. Lasa mivahagana. Voake! Voahagana. Lasa iongotra amin'izay agana. Voaka ho za. Voakagana. Tsy miafatrafatra fotsiny fa mila maheno anareo mandeha androany. Ny rivotra sy ny ranomasina aza ny sofiny. Rehefa nitenen'i Jesosy dia nanomboka niteneniny hoe mangina dia nangina. Noho izany nareo Satana indray izao niteneninay. Ianareo izao niteneninay. Mandenesy anareo aingana. Mandenesy anareo menakafy. Mandeha hoa. Foa! Lasa aingana. Voaka amin'izay aingana. Ho anareo le mivarotra ireny ah. Ohatra hoe misy blocage. Mitotongana vola ampiasainao. Ohatra ny lany ny entanao nefa tsy mahita tombony. Amin'izao fotoana izao hivavaka. Manomboka hiala eny amin'ny tananao le fanahy. Dia hiala ao amin'ny toerana hivarotanao mihitsy. Zay. Manomboka miala hoe le hery-maizina. Zay. Miala ao. Le fanahy mandrava. Fanahy bloqué. Dia ao amin'ny tsenan'io. Nanao sakana tamin'ny varotra. Nandrava ny fahavarotra tao. Nampitotongana. Miala eo. Le tsatoka rehetra amin'ny tsena eo. Le famosaviny. Le fampiteny. Le faharavana. Nataon'ny mpialina rehetra. Amin'ny dara Jesosy. Miala amin'izay agana. Miala. Voaka. Dia miala ao anaty tokantrano. Miala ao tokotaniny eo. Miala amin'ny tokona baravarana. Miala ao anaty trano hipetrahana. Miala daholo amin'izay. Raha fahatrana. Le tsy fahombiazana. Le be korotana. Le tsy matafita. Voaka.
amin'ny andaran Jesosy. Zay rehetrarehetra marary sy taniko ny aretina ho aminy. Zay aretina efa tany amin'ny 2022 dia zao no teneniko anareo, mitsahatra miaraka amin'ny vavy ianareo dia ho salama izy amin'ity 2023 ty. Sy amin'ny taona lasa rehetra ho avy eo dia ho salama ny fiangonana, salama ny taranana. Ho tahinany izao fiangonana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Le Andriamanitra Alfa sy Omega mandray an-tanana hatramin'ny voalohany dia handray an-tanana hatramin'ny farany. Ho tahiry izao fiangonana izao tsy janona tenatena nefa fandraisan'Andriamanitra tanàna ny fiainanay fa hatramin'ny farany dia ombanay reto Andriamanitra. Ho tsara fehivavy ty taona ty, ho tsara fanombohana ty taona ty, ho tahinany ty taona ty, ho taona miafaka ho amin'ny fiangonana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Ho tanteraka anie izany. Raha tafita ny Israely, raha tafita ny mpianatra, raha natosika ny Getsemane Jesosy ka ny teny vita teo amin'ity azo fijaliana dia ho toy izany koa vita tantaran'ny aretina, vita tantaran'ny olana, vita tantaran'ny fahatrana, vita tantaran'ny troso, vita tantaran'ny tsy fahombiazana. Fiainana tsara lavitra sady vaovao ny ainanay amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Tanteraka aminay izany ny voninahitra ho an'ny Ray Zanaka fanahy masina. Alleluia, amen. Mazahony teresika rehetra, tahina tomboka ianao. Dia filazana rehefa avy eo tsika mbola manana fotoam-bavaka mirohora fa milohan'ny isa rahantsika misy olona anankiray itsolo vavolombelona 2 minitra. Aiza le ramatoa avy 2 minitra tonga dia miteny ianao hoe zao ny tranga tamiko dia zao no seho avy ary nga eny misy en'ny olona ndao ary itsolo vavolombelona ty ramatoa ty ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy. Alahady izy mivahana, alahady sinainy izy nahita valim-bavaka sitrany. Ao ary voninahitra lehibe zany nijoroako vavolombelona eto aminareo fa tamin'ny herinandroany hariva zany dia tapabolana zay narary masoko dia tamin'ny lakamisy teo iny zany efa nanapa-kevitra fa andeha ho eny Andravoahangy hividy solomaso. Tonga ny tamin'ny herinandroany naketo amin'ny pastera alohan'ny ndrava mivavaka dia niteny tamin'ny pastera hoe amin'ny lakamisy zao pastera no andeha ho eny Andravoahangy hividy solomaso fa maharary be masoko. Efa vita programma ho za fa mba alohan'ny andehanako akeny fa mbola amin'ny lakamisy ilay fotoana mba mangataka aminao aloha mba angatao vavaka fa tsy tiako ny solomaso. Tsy te solomaso zany ianao? Fa dokotera zany teny mila vidy solomaso? Efa hita degré ny solomaso efa tany amin'ny dokotera za. Tonga ny alatsinainy maraina tonga dia tsaroako nijanona ny arety masoko dia rainy Jesosy. Dia io zatsy ny solomaso io fa tokony efa hisolomaso sitrana tanteraka. Dia misy ato ity faharoa manarakarak'izay koa zany dia voaka mpandresy zany hoe zao zany le izy za moa eny Somanandrary mipetraka alohana pasabito dia mivarotra eto ny toeram-pivarotako dia arabe manelanelana n'le toeram-pivarotako dia eto reny tramboto be dia be reny sady miloko izy no miteny ratsy no mifoka no misotro toaka. Dia rehefa tonga teo 5 volana teo eo ngamba no nakenisany zareo za zany eto izy etapita tsy zakako mihitsy le teny ratsy ataony fa isako n'izay miteny izy menakavy dia teny ratsy miteny azy entelo nareo aza miteny ratsy fa tena tsy zakako ny teny ratsy ataonareo fa manafitoina be mifoko fa za mpanompon'Andriamanitra. Mbola niteny ihany izy entelo niteny tsy laitrako niteny enina dia niteny tonga ny tamin'ny latsinainy teo dia mbola miteny ratsy be any zareo dia tonga dia niteny hoe tsy hananatra anareo tsony troako ambavaka aloha ny zareo fa mbola tsy nindray vanim-bavaka mihitsy mbola tsy mivoaka mpandresy dia niteny any zareo hoe nareo tsy hananatra anareo tsy tena anareo tsony fa efa entelo nareo ny teny ratsy raha za koa sady ony dehibe tokony menatra anareo
dia tonga izy dia tsy nirara iny a fa vao maika raha naniny hoe inona koa izay Andriamanitra ivavahanao tsy mirara zany ay dia tonga moa dia niteny hoe aza ratsiratsianareo ny Andriamanitra ivavahako fa na ny ankoholako na ny havako tsy atakaloko an'io fa Andriamanitra mahavonjy ahy io zay nataoko taminy dia avy eo tsy hitako mihitsy hevitra fa ozy izy hoe tena tsanaika mihitsy reto tsy voaka mpandresy amin'reto mihitsy aho zany a tonga amin'izay a kisendrasendra latsinainy io ihany a latsinainy tamin'ny latsinainy io tonga amin'izay nitranga ilay président vaivavy eny aminay dia tonga dia natoniko dia zao nataoko taminy tonga teo amiko izy naka vola fretisy fa nisy maty teo aminay dia akaty fresisy teo amiko dia manangataka fany masina inona ho any tokony ataoko fa nay masina fa tena tsy sakako ny teny ratsy ataon'ireo sady mifoka sigary izy no misotro taoko no miteny ratsy be dia be izy amin'izany a dia ay fa farany ihany izy dia ozy izy a dia tonga dia zay zany natolotro fany masina tenena amin'ny président io dia tonga dia niteneniko taminy misy mifahefanao aho fa reo bandy ireo a dia efa intelo any teny tamindreo tsy azoko tenenina mihitsy ireo fa mbola miteny ratsy za sady mpanompon'Andriamanitra vaivavy lehibe nefa tsy tahotra sady mifoka dia tonga dia niteneny le président hoe miala teo fantatrareo moa ny toerana misy io sady mpanompon'Andriamanitra no vaivavy lehibe tokony tsy teny ratsy ianareo fa tsy zakany zany zakany ariko mitantarako tamin'le président voaka mpandresy afa mandrakity ny androany tsy miverina teo tsony izy Alleluia. Hitanareo zay mandriamanitra an'Andriamanitra alatsinainy izy nanatona pasteur Adolphe fa famarary maso io zao docteur tsy maintsy mividy solomaso ary efa hita ny degré ny solomasony hoe ohatra zao alaka misy ny programany hoe andeha hividy solomaso izy zay ny programany fa isorana an'Andriamanitra ny alatsinainy ny jerevana sitrana tanteraka no nivavaka natao mpanompon'Andriamanitra noho izany aza matahotra amin'ity taona ity koa tahian'Andriamanitra ianao isaka antsika marana amin'ny fotoana raha eo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana rehetra tanteraka teto a makasitraka ny amin'ny fahasoavana sy ny voninahitra zay nasehoanao tamin'ny fiainanay ka raha isaraka eto izahay dia ny fiangonana ho tahinao amin'ny fahasoavana ho tahinao amin'ny fandresena ho tahinao amin'ny fanambinana ary amin'ny anaran'i Jesosy mbola ho tahina mihoatrane no fotoana mbola tanterahanay rehefa avy eo makasitraka raha izanaka fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen tahin'Andriamanitra antsika rehetra tompoko